Inatompo miarabantsika mianakavy ary manona fahasoavana sy ny fitan'Andriamanitra ho anao na izy anao na iza ato amin'ity toerana ity na eny ambony fiarana ty anatin'ny tokantrano na aiza misy anao dia aoka ho aminao ny fahasoavana sy ny fitahina pasteur Alvarez. Miarabanao pasteur tovina rivotra marivana. Ya miaraban'ny pasteur Andrianiana Alvarez Nirina dia miarabantsika ihany koa moa zany zay manaraka tsy tapaka ny fampianarana ny Baiboly iray manontolo mandeha be ny fotoanantsika satria dia efa any amin'ny bokin'ny Nomery toko fa 5:27 tsika pasteur Alvarez ohatrany hoe tsy ponina tsirara eo le izy fa mitambatra ihany dia efa ansady na izany anaty izany mbola lavitra ezaka be zany hoe apokalypsy toko 2:20 farany izany ary dia ny inona moa mitanjona ao anatin'ilay izy fa dia mba izarana amintsika ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra satria ity tenin'Andriamanitra ity no any taridalana sy sorodalana zay alalantsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ny olona anankiray atao hoe mpanaradian'i Kristy na ankohonan'Andriamanitra dia mahalala ny teniny, mahalala ny feon'Andriamanitra. Ny olona mifankalala mantsy pasteur Alvarez dia tsy voatery fotsiny hoe mifankalala fotsiny amin'izao fa amin'ny alalan'ny resaka atao sy amin'ny alalan'ny teny no ahafantarana ny toetran'ny olona anankiray zany ka rehefa mifanerasera amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenintsika dia tonga sakaizan'Andriamanitra ary mazava ho azy fa tsy maintsy hitantsika Andriamanitra, tsy maintsy ho azotsika zay zavatra rehetrarehetra nampanantenan'ny Andriamanitra atao anatin'ity soratra masina ity. Ina tomboka ivavakantsika amin'izao fotoana izao manasanao eo amin'ny toerana izay misy anao mba hiary ivavaka amiko mety matoritory ianao amin'izao fotoana izao eo ambony fandriana tsy lalay manasanao hipetraka vetivety ambony fandriana tsy manino ambony fandriana ihany mipetraka ianao zay mipetraka ambony seza indray ianao misisisiny io koa dia ramatoa manasanao amin'izao fotoana izao mitsangana amin'ny toerana misy anao eo dia ivavakantsika amin'izao fotoana izao zao mbola ten'Andriamanitra manao hoe fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra ny antony ivavahantsika dia satria afaka isika zany miresaka amin'Andriamanitra mangata zavatra amin'Andriamanitra mampiasa ny fahefana zay nomen'Andriamanitra atsika andao ivavaka ary ivavaka ho anao manokana ny tenanay sady ivavaka man'ity fandaran'ity ivavakantsika amin'izao fotoana izao raha eo mivavaka manokana manito ray aman-dreny zay natorotoro teto ambony fandriana izy teo dia manomboka mitsangana izy amin'izao fotoana izao miray saina miray fo zao anabavy zao renim-pianakaviany zao miray fo manantony eto amin'ity fahita lavitra ity amin'ity radio ity tompo dia hitanao fiatsika sy ny hetaheta ao anatiny ninina ady zay lalovan'izao tokantrano zao ninina sakatsakana ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izao tokantrano zao dia miala zany amin'ny anaran'i Jesosy miala ny asana devoly miala ny hery-maizina miala ny valifatin'ny satana amin'ny anaran'i Jesosy miala n'ity tokantrano ity ny fahantrano ny trosy amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'izao ralahy miala amin'izao anabavy zao fa aoko ho tahina kosa aoka ny fahasoavanao Andriamanitra irotsaka amin'izao tokantrano zao ralahy sy anabavy ho an'ireto ankizy reto dia ho tahina manokana na ny fianarany na ny fahasalamany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misy eo amin'ity tokantrano ity voninahitran'Andriamanitra raha eo roso izay mianatra an'ity Nomery toko 10:20 ity mangataka ny fanahy masina ilay mpampianatra tsara indrindra zay nampanoratra n'ity boky ity ampianatra anay anazava ny sainay ho tahina manokana tompo zao fandarana zao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ena pasteur Nomery toko 10:20 andininy voalohany ka hatramin'ny farany ny lohateny dia hoe ny jangajangan'ny Israely tamin'ny zanakavavin'ny Moabita ary nitoetra tao Sitima ny Israely dia ny atomboka ny jangajanga tamin'ny zanakavavin'ny Moabita izy fa ireo nanasan'ny olona hihinana amin'ny zavatra novonoiny ho fanatitra ho an'ny Andriamaniny ka nihinana ny olona sady ny ekohaka tamin'ny Andriamaniny dia niray tamin'ny bala-peora ny Israely ka nirehitra tamin'ny fahatezeran'i Jehova dia ho Jehova tamin'ny Mosesy alao ny olona rehetra ary atony talifo masoandro eo anatrehan'i Jehova ireo ny jangajanga ireo mba hitsara ny firehitra tamin'ny fahatezeran'i Jehova amin'ny Israely dia ho Mosesy tamin'ny mpitsara ny Israely samy ianareo mamono ny olom-pireziny zay niray tamin'ny bala-peora ary indro avy ny anankiray tamin'ny zanak'Israely nitondra vehivavy Midianita teo amin'ny ralahny teo mason'i Mosesy sy ny fiangonana dia zanak'Israely rehetra zay nitomany teo amin'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana fa raha nahita zany finiasa zanak'i Eleazara zanak'i Arona mpisorona dia nitsangana ny ala teo amin'ny fiangonana izy ka nitondra lefona teny an-tanany dia nandeha nanaraka ilay lehilahy Israelita tao an-day izy ary nataony indray nanodefina izy roa
dia ny lehilahy israelita sy ny vehivavy ka voagorobaka hatrany amin'ny kibon-draha vehivavy dia nitsahatra ny areto mandringana teo amin'ny zanak'israely ary izay maty tamin'ny areto mandringana dia 4,000 ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe Finiasa zanak'i Eleazara zanak'Arona mpisorona nampiala ny fahatezerako tamin'ny zanak'Israely raha ny rehetra no fitiavana izy ka dia tsy ataoko landringana zanak'Israely tamin'ny firetan'ny fahatezerako ary noho izany dia lazao hoe indro omeko azy ny faneken'ny fihavanako ary nisy ny zanamandimby azy no hanany izany faneken'ny fisoronana mandrakizay satria ny rehatra no fitiavany an'Andriamanina izy ka nanao fanavotana ho an'ny zanak'Israely ary ny anaran'ilay lehilahy israelita no vonoina zay niaraka no vonoina tamin'ny raha vehivavy Midianita dia Zimri zanak'Salo lohan'ny fianakaviana tamin'ny Simeonita ary ny anaran'ny vehivavy Midianita zay novonoina dia Kosbi zanak'Zora lohan'ny fianakaviana tamin'ny Midianita ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe raha feso ny Midianita ka iadio fa izy nandrafanareo tamin'ny fanangoleny sy nanangolenanareo tamin'ny Anpeora sy Kosbi anabaviny zanakavaviny andehan-tamin'ny Midianita anankiray zay novonoina tamin'ny andron'ny areto mandringana noho ny amin'ny Peora pasteur. Misaotra ny pasteur Alvarez raha mba fitinditsika kely angambany aloha zany pasteur ny tantara tsy haiko raha azonao fitinina le tantara teo alohalo satria misy resaka zay ny fanaovantsika tato amin'ny tantaran'ny Balama sy Balaka. Misy lehilahy anankiroa zany pasteur zay mitovitovy ny anarany Balama ny anankiray izy io dia lehilahy anankiray manana nomen'Andriamanitra fahasoavana zay izy io kanefa sady azo lazaina hoe ny ray niombona ary niaraka tamin'ny fahavalon'ny Israely dia Balaka dia tsy izy akory fa mpanjaka izy roa lahy reo dia nitambatra ary ny rehetra dia nalala hoe zay rehetra hozon'ny Balama pasteur dia voaozo ary zay rehetra notahiny kosa zay tsofondrano dia voata dia nanakarama zany ty nampiantsany Balama ty Balaka ty nanakarama hoe meko anao zay arena tianao fa hozon'ny zanak'Israely dia tonga zany Balama efa zakan'Andriamanitra ihany izy fa sisika dia efa sisika moa izy dia nandeha ihany navelan'Andriamanitra nandeha ihany izy dia tonga zany izy nanao fanatitra nasinanao fanatitra altara fito ny atapy tendrombohitra dia nasionanao altara fito izy ary teo indrindra ny Balama no anozona zanak'Israely rehefa nokaramain'ny Balaka hoe hozona amin'izay ary dia nozonina zanak'Israely kanjo izy ndeha hanozona iny dia tsy hozona mivoaka amin'ny vavany fa fitahina lasa tsodrano le izy zany te hanozona fa vaty atsodrano le izy zany hoe tsy afaka nanozona zanak'Israely zany ity lehilahy Balama ty na dia tena tiany azy ny hanozona zanak'Israely ty Balaka ty moa zany dia tezitra hoe rehefa tsy hanozona rakay dia dany anao mandeha any tsy hanome karamanao dia Balama moa zany niala maina venany amin'ny taniny dia tsy nahazo karama ny zanak'Israely zay nasaika hozonina lasa nitsofondrano hatrany amin'ny faramandimby hatramin'ny andron'i Jesosy ny fiangonana lasa voatsodrano satria zay tsofony orangay io rano dia voatsodrano lasa ohatrany hoe misy fahasoavana ihany zany anatin'ny orangay io dia nifindra tany zany zay tsodrano zay pasteur dia dikan'izay zany dia hoe tsy voaozona zany zanak'Israely fa voata ny zanak'Israely dia mitoy ihany moa zany tantara eto zany tonga dia toy zao kany pasteur hoe angambany aloha ovakitsika aloha ny apokalypsy toko faharoa ny tantaran'ny fiangonana Pergamosy ny andininy faharoa ambin'ny folo zao voalaza hoe Pergamosy asorata amin'ny anjelan'ny fiangonana any Pergamosy zao no lazain'ilay manana sabatra roa lela maranitra fantatro zay honenanao dia ao amin'ny toerana seza fiandrenan'ny Satana ary mitana mafy mianarako ianao ka tsy mandany finoana na dia tamin'ny andron'ny Antipasy maritorako aza zay lehilahy matoky ahy dia ilay novonona teo aminareo teo amin'izay honenan'ny Satana kanefa manateny kely aminao aho fa misy eo aminao zay mitana fampianaran'ny Balama ilaina nome fo amin'ny Balaka anisy fanafitonana eo alohan'ny zanak'Israely ihinana ela terina tamin'ny sampy sy hijangajanga ary toy izany koa misy aminao zay mitana fampianaran'ny Nikolaita tahaka an'ireny koa dia amin'ny beba fa raha tsy zany dia ho avy aminao faingana ka mely reo amin'ny sabatry ny vava zay eto pasteur misy manazavazava kokoa zany le nomery toko fa 520 ny vakinao teo efa noraran'Andriamanitra i Balama tsy anatona ty Balaka ty
fa rehefa sisitra moa zany ny balaka mbola nampandrosoany an-trany any de ozy andriamanitra hoe mandana raha izay no tiany atao izy a kanefa zay teny ampiteneniko anao ihany no teneninao diso fanantenana be i balaka tamin'izay fotoana izay de hevim-pety sady hevin-dratsy avy amin'ny balama ihany no nahatonga ny reto zanak'Israely reto potraka ho lavy tamin'ny fijangajangana sy ny fanompo-tsampy araka ty voasoratra hita amin'ny bokon'ny apokalypsy ity manao hoe mitana ny fampianaran'ny balama lay nanome foany balaka hanisy fanafitenana teo alohany zanak'Israely ihinana enana terina tamin'ny sampy sy jangajanga jereo pasteur tsara mizara anakoroa mazava tsara lay fijangajangana resahana na lay tao nomera toko 520 na eto amin'ity apokalypsy toko 2 ty mitovy ihany moa le izy de le fijangajangana voalohany dia ilay zanaka vaviny moabita zay efa noraran'andriamanitra mihitsy hoe ny zanak'Israely de tsy tokony iray am'izany tsy tokony hiaraka am'izany de ny fatenana daholo ny tovavy tsara tare rehetrarehetra dia nalefa teo anoloan'ny zanak'Israely de be dia be mihitsy ny zanak'Israely lafo tamin'ireny vehivavy reny zany zavatra zany nefa ny tena fady teo anatrehan'andriamanitra tena fahotana teo anatrehan'andriamanitra zany hoe mijangajanga amina olona hafa firenena zany na makavady amin'ny olona hafa firenena sady gentlis tena tsy nakasitran'andriamanitra zany pasteur Alvarez ary nefa dia noho ny hoe eo moa zany pasteur mila tandremana foana mandrakariva ny zazalahy na zazavavy ao anatin'ny fiangonan'andriamanitra ianao io mantsy rehefa manomboka manompo an'andriamanitra ianao a na manomboka tena hoe miroso amin'ny fahamasinana ny mpino anankiray na ny tanora zazalahy anankiray na ny tanora zazavavy anankiray a dia na dia tsy manao tsy miositra an'ireny le inavy le fanosorana amin'ny tare reny sy ny tarehetra reny zany a de manomboka mandimandina ohatrany mananendrika tsara tare zany io zatovylana io zatovavy eo amin'ny tompo a ianao zany hoe misy voninahitr'andriamanitra de izy le misy voninahitr'andriamanitra iny a any ambadimbadika any nefany a misy vehivavy na misy lehilahy mikendry amotika ny tanora io fotsiny animba na tsy hoe tanora azy fa na de pasteur na de mpanompon'andriamanitra azy de rehefa tsy laviny ianao any amin'ny fitiavam-bola tsy laviny ianao any amin'ny frériana tsy laviny any amin'ny resaka zavatra fa ianao de andefasan'ny tovavy tsara tarera ohatra hoe pasteur lehilahy le olona na mpiteny zava-maneno lay zazalahy na mpihira lay zazavavy na tsy haiko inona nandraikitra ao anatin'ny fiangonana de andefasan'ny fakapanahy am'izay ino moa le fakapanahy lay tovavy tsara tare na lay tovavy tsara tare de be dehibe nipotraka ao anatin'le izy ary rehefa potraka de tia niraharaha be pasteur Alvarez eo anatrehan'andriamanitra rehefa potraka ny olona anankiray de andriamanitra zany tsy tia alala mihitsy manao hoe ka potraka izy fa nisy fakapanana apotraka azy izy ara-panompoko fa eo anatrehan'ny tompo a de fahafatesana foana tompoko ny tambony ota zay foana ny an'andriamanitra zany hoe raha vao misy manota na olona tsy mivavaka io na pasteur manana ositra be io na mpino feno fahasoavana be io na mpandroka devoly io na sponsor manohana amin'ny pasteur miaraboly io ka lava ao anatin'ny fijangajangana de zao ihany noho izy ao anatin'ny soratra masina fahafatesana tambonota ary zany nitandremana indrindra io ma dia za moa matetika de miteniny foana pasteur hoe raha ny tena tokony ho izy a eo misehatry ny asan'andriamanitra ohatra hoe mitory filazany tsara de tsy de tsara loatra ohatra hoe ny lehilahy sy ny vehivavy ny fampitakosokosona raha ohatra hoe ndehanao asan'andriamanitra ianao ka lehilahy ray sy vehivavy ray de ndeha hoaiza de andehanao asan'andriamanitra izy anao asan'andriamanitra na any amin'ny province na iny amin'ny toerana ohatraohatran'izao de za de miteny anao a io tahaka ny reny courant reny moins plus rehefa io ny miona ny moins plus de mirefitra tonga de mipika ny disjoncteur zay foana ny lalàna an'io pasteur na io komany lasa court-circuit io zay ny lalàna ny moins plus de ohatran'izany ny vehivavy sy ny lehilahy rehefa miaraka foana rehefa mitakosina foana dia tsy misy resaka raha lasana bavitsony nefa rahany io fa resaka lalao maloto pasteur ary zany nitandremana zany atao anatin'ny soratra masinato efa nampianarintsika teto a ny fomba fiady amin'ny fijangajangana de io zany soratra masina hoe mantsira ny fijangajangana
mandosira ny fanompoatsampy tsy hoe mitena izy manao hoe toero fa reo toerinao tsy voatohatra ho zany fa andosirana mandosira ny fakapanana hoe mandosira ny filany tanora fanahy fa zany hoe ny fomba ediavana am'ireny zany raha lasana bavy malara dia fandosirana ka io pasteur albares fahotana nisan'ny tena goavana am'izao vaninandro farany zao ity resaka fijangajangany ty tsy eny amin'ny fiarahamonina ihany na eny am'izao tontolo zao eny ihany fa tafiditra ao anatin'ny fiangonana izy io tafiditra ao anatin'ny fiangonana zany hoe misy lo olona mijangajanga amina tanora ao anatin'ny fiangonana de manarany vadiny misy pastera mijangajanga ao anatin'ny fiangonana de manarany vadiny de miady misy chorale na musicien na mpiteny zava-maneno tena mifampakapaka ao misy comité d'accueil na tsy haiko hoe navy ny anaran'ireny fikambanana maro samy hafa ao anatin'ny fiangonana de feno fijangajangana ao anatin'ny fiangonana de ndrarady ity rehefa tsy miala ao anatin'ny fiangonana na tsy bebaka mihitsy olona mijangajanga io de Andriamanitra ny miala ao pasteur zany ane tamin'ny hitanao tsara angamany tamin'ny tantarany Davida tantarany Davida sy Batseba dia Davida tena olom-baositr'Andriamanitra ary tsy nisy olona nitenenin'Andriamanitra firy tao anatin'ny baiboly hoe nahita olona araka ny foko raha tsy Davida zany ny tena nitenenin'Andriamanitra an'izany fa indray andro pasteur nijanona tao an-trano Davida teo amin'ny toerana anankiray de nahita vadin'olona anankiray atao hoe Batseba voalohany indrindra Batseba mihitsy ny tena nanana problème satria eritreretiny hoe mandro midosy ianao rehefa mandro midosy ve ianao de tsy asianao hidiny dosinao matolo izy zany hitany Davida tsy nieritreritra hitsikilany mihitsy hoe hijanona ohatrano izy de hitsikilany io nataondraraha za aloha tsy mino an'zany anao programme itsikilo anao programme itsikilo tsy mino an'zany fa ny tena faute grave ity Batseba ty mihitsy marina zany satria naseho an'ny Batseba ny fitanjahany de rehefa naseho an'ny Batseba ny fitanjahany de niova ny mason'ny Davida hoe misy entany re mialatsiny am'le fiteny fa mety ho zay mihitsy misy entana tsara io izy de rehefa nieritreritra teo izy de nampaliraka ny mpanompony izy de nanaovan'ny paikady teo mihitsy hoe atao zay amonona ny vadiny narina le fomba namonona n'le vadiny tena mampahonena vakeo ane ny Samuel faharoa toko farakely ambin'ny folo sy ny toko faharoa ambin'ny folo fa tena mampalahelo be namonona n'le lehilahy atao hoe Oriaty ita vadiny Batseba mode miroatra zany zareo miady de nalefa tany alohatany de ve napalahelo be le fomba namonona azy ka natonga anazy zany mbola faute tao amin'ny Batseba daholo zany na nafatin'ny vadiny azy satria lay fomba fitafin'ny Batseba lay takokenatra nianjanja pasteur ary izy ary izy malala hoe tazany mpanjaka fa tsy niatrina mihitsy izy ainareo tsara le izy de ka eo zany nitandremana pasteur hitanao hoe mandrakarivotsika de miteny an'ity teny ity ny akamaroan'ny mpivavaka hoe Andriamanitra raha nada tsy mijery ny ty ivelany zany fa ao am-po ihany jeren'Andriamanitra Andriamanitra tompoko mijery ny ao am-po fa attention fa mijery ty ivelany Andriamanitra eritrereto hoe tonga any anatin'ny fiangonana ianao de ny fitafinao mianjaanja vatapehanao mitraka nefa ianao vehivavy monsieur daholo tsy sanatriny zany miresaka ny nononao tratranao lamosonao zao moa de mitokatra ny am-piangonana ty le fitafy akanjo tsisy lamosiny ty tsaka le mpivarotra veny tsy name lamba hoe tsy ampimetatra le na tsy ampy le vola ividianana le lamba fa raha ny fahitako azy karazany fakapana mihitsy le izy pasteur ary za mino fa tsy lamody avy amin'Andriamanitra io tsy zany mihitsy nampanaovan'Andriamanitra le izy fa endrika anankiray tena mahitsy amin'ny tena ty endrika anankiray aseho any devoly io raha vehivavy ianao aseho any devoly izy ampianjanja ny fitombenanao ampianjanja ny vatanao ny faritra saripady ao amin'ny fiainanao mba atao inona mba hisitomana lehilahy mba hisitomana ranadaho amin'ny tompo de inona ny tanjona ny andavo an'le ranadaho amin'ny tompo ary rehefa lavo le ranadaho amin'ny tompo de mialoha ny fanamasina za grave be ny le izy pasteur tsika aloha tsy mbola miresaky ny eny ivelany fa ny eny ivelany efa tsy hitatsony izy anaovana azy fa ao am-piangonana de tafiditra ao anatin'ny fiangonana ny fitafy tsy ara-dalàna ny fitafy tsy montina zay fotom-pampianaran'ny balama
zay nanorony hevitra ny balaka manao hoe fijagajagana raha vao mijangajanga reo de miala am'ireo andriamanitra hevitry balama zany pasteur zany hoe ny fiangonana rehetrarehetra zany ty tsy fanaratsiana tsy mpitsaratsara tsika za tsy mitonona anara-piangonana rehetra ny fiangonana rehetra zay milaza fa andriamanitra tsy mijery ny velany de samy manao zay fitafitiany atao de miseho daholo ny fitanjahany vehivavy rehetrarehetra na ny vatana na ny faritra saripady eo amin'ny vatana tena miteny amintsika re olona zany le fampianarany balama zany zay nanome foany balaka hanisy fatafitirana teo amin'ny zanak'Israely ary notsarain'andriamanitra io pasteur jereo tsara vangino vakitsika teo ny faty olona fanatratra efatra rivo sy roa alina anoany ny faty olona pasteur Alvarez mazava de mazava ary marina tokoa zany fampianaranao zany pasteur ny amin'ny fomba nentin'ny balama namantrika zanak'Israely de zavatra anankiroa araka nyteny pasteur teo de hoe fitrangajagana sy hena tena tamin'ny sampy le fitrangajagana pasteur dia ohatrany hoe somary apiko any zay tsy ampy akory fa misy ohatry zao ihany ko pasteur hoe zao voalaza ny ten'andriamanitra ho an'ny olona zay mijangajanga zany de zao ny ten'andriamanitra hoe hanala momba ny tenan'ny Kristy vaho ka nolotra zany amin'ny vehivavy janga dika zany teny zany pasteur de hoe ho an'ny olona zay mijangajanga de zao manala ny fahasoavan'andriamanitra ao anatiny manala ny anjara voatendry ao anatiny izy ary mampiditra ozona eo amin'ny fiainany zava-toza satria zao ozy ny ten'andriamanitra hoe raha misy olona mivady amin'ny olona noforaina izy roa de ozy ny ten'andriamanitra hoe tsy rotsony izy fa anakiray pasteur tsy rotsony fa anakiray noho zany raha mijangajanga zany le olona pasteur ka nisy ozona io olona zay nijangajangana io de lasa mifindra ho azy any am'le olona zay nijangajanga taminy le ozona be deaibe pasteur ny ohatran'zany tena be deaibe mihitsy ny ohatr' zany hoe io fijangajangana kely ao anatin'ny fotoana azo lazaina hoe fa lavona ao anatin'ny fotoana fo io de onenina mataonany maro pasteur onenina mataona maro ahita am'izao fiainana zao ary miandro ny fahaverezana any amin'ny elo ianao ka mety ozy ianao hoe iza tsisy mahita ane za zao hoe tsisy mahita anao zao mijangajanga tsy fantatry zay olon'andriamanitra ianao mpanompon'andriamanitra de vita zay nataonao tany de ozy ianao hoe tsara ny tompo fa de alleloia ozy ianao nefa ianao mijangajanga tany ambadika tany fotoana fo mijangajanganao oneranao raha misy anjara voatendro anao anatin'ny tokony efa miandry anao anatin'ny herinandro ny anjara voatendro ohatra hoe misy fahasoavana tokony andry anao misy fitahina tokony miandry anao anatin'ny fotoana foy fa miamitany amin'ny empolo taona iny raha ho azonao afaka empolo taona andray no ny fijangajangana ndray mandeha fosiny ary miandry ny elo miandry andriamanitra pasteur tsy namindra fo mihitsy tonga de naripany ary tsy le mijangajanga fotsiny naripany pasteur fa hatramin'ny fiangonana misy de niaran'zay kapoka andriamanitra zay ohatra zay koa ny atao mitokantrano ato ianao ray mpianakaviana ianao ray mpianakaviana mijangajanga de tsy ianao rery no voan'le izy fa hatramin'ny ao tokantranonao misy pasteur za fa nahita pasteur ray mpianakaviana nijaly mihitsy mpivavaka izy mivady de le vehivavy pasteur mitondra lehilahy ao an-trano de fa mitokana le vadiny zany efa tsy mifandrina am'le lehilahy tsony fa virahitrano ihany zareo de mitondra lehilahy ao an-trano le ramatory de miara-matory am'le lahanesy nanesy nefa le vadina tsy ambady aty vadina sy zany anatin'io trano ray ihany de ohatrany hoe fa fahazarandreo fiainana mandeha ho azy le izy nefa zava-beta matsiravo nefa kristianina reo olo reo pasteur misy karazana kristianina zany tsy marary am'zany tsy matahotrany am'zany tsy matahotra an'andriamanitra fa sa manota ary firy ny tanora am'izao fotoana zao manandrana toka drogue sexe alcool rongony fijangajangana fisotrona zany nandramanao tanora za milaza aminao tanora raha mihena am'izao fandarana zao ianao be deaibe nareo mihena am'izao fandarana zao aza manandrana alcool aza manandrana drogue aza manandrana fijangajangana fa zavatoza za fijangajangana zany raha tanora anao de mila mitandrina ianao nafanao mitandrina de zao fa makinao tenin'andriamanitra firaisanao amin'andriamanitra raha izay pasteur fijangajangana fa roa anko pasteur de zao le izy hoe le enana tena tamin'ny sampy zany hoe raha kapokare zany le zavatra balama de zao ny étude mihitsy balama pasteur nikariko mihitsy izy hoe inona ary ny fomba atao alavo andreto zanak'Israely reto ahoana ny fomba atao atonga ny zanak'Israely reto resy de hitany balama zany zao fomba reo zanak'Israely reo mora dalain'reo amin'ny resaka vehivavy mora dalain'reo amin'ny resaka hena amin'ny resaka sakafo de am'izao fotoana zao koa ny devoly dia manana fahavalo anao de ny devoly ary ny devoly manara-maso ny fihetsika eo rehetrarehetra mihitsy na mivoaka ny trano ianao rehefa miditra ny trano koa ianao rehefa tonga trano ao rehefa kizitiny ianao tezitra ianao de zao miandro occasion fotsiny devoly hidiranao atin'ny tokantranonareo anakorotanana anareo
anmbana tokantranareo fifandraisanareo mivady eo a de mety hidra mihitsiny de voly ahoana ny fomba rehetra minganana anao napotena anao zao volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ahoana ny rovan'ny zatovo lalaka le antsovoloto ny fitandremana araka ny teninao atapoko ny iraketako ny teninao mba tsy anotako aminao raha ihany pastera nafanao manoatra ny fahotana de ty tenin'Andriamanitra ty fakatoavanao tenin'Andriamanitra tsy mitorevitra aman'olona tsy mitorevitra hitanao any amin'ny film be deabe amintsika mety manaraka série amin'ny film de le hevitry olo anatin'le série amin'ny film anao ataonao standardanao lasa fiainanao fa ity baiboly ty ry havana malala ny tena fiainana zavatra voasoratra ato mila vakinao de mila dinianao de ino alainao tahaka hoe zay zavatra mety finoasa de lehilahy mijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ary de notahina isyny tarana mandrakizay pasteur vakitika kely aloha pasteur Alvarez sy ny Korintianina voalohany toko fahenina dia eo amin'ny andininy fa 5:10 Korintianina voalohany toko fahenina 5:10 so hatramin'ny farany zao vakiny tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo moa hanala momba ny tenan'i Kristy va aho ka n'olotry zany ho momba ny tenan'ny vehivavy janga sanatria zany moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga de tena iray aminy fa io Andriamanitra ho nofo ray ihany izy roaroa fa izay miray amin'ny tompo kosa dia hafana iray aminy mantrosina ny fijangajangana zay fahotana rehetra ataon'olona de nivelany tena ihany fa ny mpijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany ahoana ary moa tsy fantareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra koa tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olombo vidy ianareo koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo ya io le izy io pasteur Alvarez ianao tsara ny lehilahy anankiray na ny vehivavy anankiray rehefa ray izy zareo de tena iray ozy ny soratra masina nofo ray ihany izy ro nofo ray ihany lalàna ny fanambadiana zany noforon'Andriamanitra lehilahy ray vehivavy ray iadama de eva lehilahy ray de vehivavy ray zay ihany ny mihoatra an'izay zany tsy Andriamanitra namorona azy fa efa nisy feo avy amin'ny satana zany hoe nisy famoronana vaovao nataony satana le zavatra teo ihany nahodin'ny satana zay le fipetraky lisy pasteur de tiako azavaina kely mihitsy aloha hoe rehefa ny lehilahy anankiray na ny vehivavy anankiray ohatra hoe mandeha manao mission ianao any amin'ny faritany na eto amin'ny faritra zay nonao an'ity fandarana ty ka manomboka ianao miaraka amina lehilahy anankiray na vehivavy anankiray zay tsy vadinao de zany atao fijangajangana ary rehefa mijangajanga ny olona anankiray de io zay soratra masina ry mpisitaka mijangajanga tsy fantatrareo va fa fahavalon'Andriamanitra ny fisakaizana am'izao tontolo zao zany hoe ny olona anankiray mijangajanga zany manao fiainana feno fijangajangana fahavalon'Andriamanitra na izy io pasteur tonga de fahavalon'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana toko 5:5 miariary ny asan'ny nofo ny loha laharanao de hoe ny fijangajangana de eo amin'ny andininy tapany ambanao de izy manao hoe ary zay rehetra manao an'izany de tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra ka eo olona za tena miteny antsika hoe rehefa tafiditra ao amin'ny tompo ianao tafiditra ao anatin'ny fiangonana de automatika tokony ho afaka ho azy ny fijangajangana pasteur fa raha ao am-piangonana ianao efa manao asan'Andriamanitra ianao efa mpanompon'Andriamanitra mikirakira amin'ny fandrarana ara-pivavahana ianao mbola mijangajanga ihany de ny anao ny be lavitra indrindra ny sasy raha ho avy tokoa ny fotoam-pitsarana amin'ny andro farany ary eo osy izy le tenin'Andriamanitra nybakitsika teo ozy izy manao hoe ny andininy fahavalambefolo de izy hoe mantosira ozy ny fijangajangana zay fahotana rehetra ataon'ny olona de ty de nivelan'ny tena ihany fa ny mpijangajanga kosa de manota miatra amin'ny tenany ianao tsara pasteur tsisy fahotana maiva natao anatin'ny baiboly mangalatry ny olona zany fahotana mandainga fahotana mamono olona fahotana na inona zany zavatra mifarotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra de fahotana avokoa fa ny fijangajangana tompoko de fahotana miatra amin'ny tena zany hoe raha misy olona zany mijangajanga pasteur de tsy ty tanany ty ihany no mijangajanga le nanafosafo iny fa miatra amin'ny tenany ray manontolo hatramin'ny ato fanahany lalina hatrany anatin'ny fisainany ary narabe de ty
misy problema tsy apozina tonga de nio tsara ne ty zavatra resako amintsika ty e rapino kristiana ianao mpanompon'andriamanitra ianao de nio ty zavatra ty satria ndraindray nareo mivady eo anatin'ny tokantrano ohatrany hoe sampivavaka nefa ny anankiray mijagajanga de nio ty zavatra resako aminao ty hoe inona ny anton'io problema mifanotina afandray le izy raha fizatoetra le izy a matsapa fitsarana sy fiadanam-po ianao fa raha ohatra le izy avy amina problema va amin'ny fahotan'ny tenanao zay natonga ny baiboly ny teny manao hoe ny fijangajangana miatra amin'ny tena de fanotina le problema nefa tsy mety voava mihitsy de mandehana aingana mibebaka sy mifona mandeha faty anina fa mety misy fijangajangana ao anatin'ny tokantrano ndray mandeha ho atadidiko tsara pasteur Alvarez tantara tena nampalahelo be izy ty lehilahy anankiray mpiandry mpanao délivrance zany izy io tena tantara nampalahelo fa zany hoe fa lasa moa le tantara taonataona maromaro lasa zay de ty lehilahy ty nampiasain'Andriamanitra be mihitsy tamin'ity resaka fanaovana délivrance ty tena vao ataony ohatran'izao fotsiny io tanana io de mika mitsoko io devoly io le pasteur atao anatin'ny fiangonana pasteur lehibe atao anatin'ny fiangonana nefa tsy maroko an'le devoly fa io zanaka ara-panahy io lehilahy io tena nomen'Andriamanitra fahasoavana mihitsy de nanomboka nisy frère ihany atao aminy nanomboka nisy frère ihany de inona ozy ianao nanohitra tsikelikely le mpanompon'Andriamanitra atao anatin'le toeram-pivavahana izy le pasteur atao de ndriare lasa mireare re moa matetika tafaraka foany reo zavatra reo de rehefa nreare le rahalahy de niala atao anatin'le fiangonana izy nampalahelo nefa ny dity vao niala atao anatin'le fiangonana izy io lehilahy io manodidididina any amin'ny enina efapolo taona tam'zany fotoana zany efa taona maromaro lasa zay de izy tia natonga anazy somary ohatrany hoe niala atao anatin'ny fiangonana nisy zazavavy taona dalainy de niaraka tamin'le zazavavy izy tena fijangajangana zany mpanompon'Andriamanitra nampiasain'Andriamanitra izy fa nijangajanga de niala ry zareo tany izy niaraka tany de mbola nanontoina anao asan'Andriamanitra ihany inona moa ka ianao ane raha misy faly tompo-itondran-tenanao ohatran'izany de ianao ni afaka manao asa amin'ny tompo foana fa ny tompo tsy miara-miasa aminao zany be dehibe ny olona manao asa amin'ny tompo fa Andriamanitra tsy miara-miasa aminy zany vetry fitondran-tenanao ka hoana moa Andriamanitra niara-asa aminao de taty aorina ny tena nampalahelo pasteur Alvarez maty le vadin'le rahalahy rehefa maty ny vadiny mbola tsy tonga saina ny bebaka ihany izy tadidiko tsara za zao nandray an'izany olona zany za tsy mba olo-kafa fa za tonga le raha namana avy any maty ko ny zanany de rehefa maty le zanany de zao ny teny manao hoe fantatro ny adisoko pasteur ozy fa tamin'iny vadiko iny voanararo izy nefa tokony bebaka fa maty moa izy le vadiko de tokony bebaka ihany keo izy tamin'le vadiko maty fa maty ndray ty zanako ka mamirafo amiko pasteur de mangatafa amirapo eo anatren'Andriamanitra de za moa ny teny manao hoe iny famelan-keloko rahalahy ohatra ny tenanay na de mbola tsy tonga nangataka famelana azy ianao de fa namela talohan'ny fotoana zahay fa eo anatren'Andriamanitra any ianao ny tena mangataka famelan-keloko inona ny tiako avara tiako ampiasaina atongavana pasteur le mpanompon'Andriamanitra manao asan'Andriamanitra hoe manao délivrance ianao na manao intercession ianao na mitory teny ambony pilipitra ianao na manao chorale ianao na tsy haiko zay andraikitrao kanefa ao anatina fijangajangana fa mampididozy zay le hoe fahotana miatra amin'ny tena tsy voatery ty tenanao ty any zany fa niankohonanao ray manontolo niankohonanao ray manontolo ary de mitandrema re olona mitandrema hoanao manao asan'Andriamanitra io hoanao mpanompon'Andriamanitra mandray fanasan'ny tompo ianao tsy menatra an'Andriamanitra ianao mandray fanasan'ny tompo nefa ianao milalao vehivavy any ambadika any na milalao lehilahy any ambadika any veta fito mirahatena de milaza amitsika fa ozy ny baiboly nivakitsika teo manao hoe fahafatesana ny tambony ota jereo tsara le pasteur Alvarez tam'zany vanim-potoana zany raha atao anatin'ny baiboly de misy fahotana be dehibe ibebahana tonga de afaka fa tamin'io ndre mandeha io mitsanga ny finy asa zanaky Eliazara zanaky Arona na niondrona mbola nisy Israelita tavela ihany to mbola anatina fijangajangana fa tonga de nitrobarany ranamana ny olona tsy efa mivory mibebaka mivavaka izy ngaray mbola tena nandray andraiky tsy finy asa fa ozy izy Andriamanitra manao hoe noho ny firetan'ny finy asa noho ny fitiavany finy asa de mitsahatra ny fahatezerako
zany hoe raha tsy io mpanompon'andriamanitra io no nanala le fijangajangana tao anatin'ny fiangonana tsy mitsahatra tsy mihitsy ny fahatezeran'andriamanitra tao anatin'io fiangonana io ary zany foana nitandremana hoe ndraindraymantsika mpanompon'andriamanitra mihitsy nandray voafitaka izy io pasteur misy olona mety hoe manam-bola le olona de io olona io nefa ny mijangajanga de tsy sahatsika ny manaisitra nisy manalana io eo amin'ny setry ny fanomponan'andriamanitra eo amin'ny andraikiny eo fa izy mbola mikirakira ihany satria mpanohana arabola ny raharahabe amin'izy nefa de ty raha io no mikirakira ny asan'andriamanitra miaraka aminao de andriamanitra miala de misafidy ianao le mpanakarena tsy mipanakarena rehetra fa misy mpanakarena tena manao zany mety tsy mpanakarena koa nefa fa mety olona ampiasain'andriamanitra tena hoe nampiasain'andriamanitra nanangana le fiangonana na ohatraohatran'zany raha vo tsy mandray andraikitra ianao za tena milaza aminao pasteur miala andriamanitra zay ny amin'iny zavatra anakiray faharoa nresano fanampidirinao kely tao moa de le hoe misy le fijangajangana tena ara-panahy mihitsy efa miteny andriamanitra ozy izy manao hoe vao nanoratra ny didy folo izy de ozy izy aza manan'andriamanitra hafa fa izao ihany aza manao saron-javatra voasokotra ao anao sy ny maro samihafa rehetrarehetra na nirikinao saron-javatra voasokotra na niriky ny tany ambany na ny amin'ny lanitra ambony de ny raharahabe tam'le izy pasteur albares de ty io mihitsy no nalefa ny balama teo am'reto zanak'israely reto tairiny tany am'le fijangajangana aloha de avy eo am'izay ny ray tam'le bala-peora ihany ko zany hoe tsy vita ny jangajanga tam'le vehivavy moabita fa mbola ny ray tam'le bala-peora le bala-peora de sampony reto moabita reto miankohaka tamin'io teo de nanompo an'io zany hoe fahatezeran'andriamanitra indro mifanotona mihitsy indro mahita ny maizina tahaka ny malotonompy natsetsy davabaro izy le fitenenana tena mampalahelo ary mandrakariva ho ary reo pasteur mahagaga tokoa fa tsy maintsy tafaraka foana reo rehefa ny olona manompo sampy jangajanga io zay rehefa ny olona no mijangajanga mikiky io zay mikiky an'tio misy vanjobory any amin'ny any misy vanjobory kely atao samposampo kely misy tapatapakazo kely misy fingompingotra kely sy misy sakamalo iambozonana reny endrika fanompo-tsampo dolidolo reny vao tafaray tamin'io tena miteny aminao mirehitra ny fahatezeran'andriamanitra ka mandrakariva pasteur albares zay nitandremana rehefa manompoka manompo an'andriamanitra tsika na miazakazaka am'ty fanompona ny tompo ty de be dehibe ny mpanenjika be dehibe ny mpanenjika ndrandray ianao efa tsy raisy lahatra tsony ianao mandeha makany amin'ny mpanandro na makany am'ireny omby asy reny na tsy makany am'ireny le inavy reny karazana fanompo-tsampo reny efa tsy mandeha antsony ianao de ozy izy ny fianakaviana hoarina zany ny fomban-drazana de hisaraka amin'ny fianakaviana zany ny tsy fanaovana reny re olona tsy midika hoe hiala amin'ny fianakaviana za ve zao ohatra tsy makany amin'ny mpanandro de ataoko ahoana ny anaran'ny fianakaviako za manana ray aman-dreny za manana piraitapo za ve de anary fianakaviana ny fanaony tsy ataoko raha mbola makany am-panandro izy na makany am-panompo sampo izy za tsy makany zay le izy te efa razavaitsika teto zany raha ohatra misy olona ohatra tonga ny vanim-potoana anankiray misy baly leo de efa mipihany daholo de misy nyatsy mamihana vadin'olona mandraparainy andro de mandindy eo za ve olona manambady ataoko ahoana ny ifamihana amin'ny vadin'olona eo de rehefa tsy famipihany eo mandraparainy andro satria nanao mariazy de nazaynao fa miala fianakaviana manareo fianakaviana ngamba kosa tsy zany kosa lao kosa za mandresaka fa mety tsy zany kosa ka mandrisy pasteur fa tsy hoe za no balina mandraparainy andro de efa mipihana am'ireny hira malevadevakeo reny de fampiondakondany eo za de miteny hoe tena tokony ho izy pasteur ny vadinao ihany malala ny tenanao ianao zao tsy tokony isy vehivavy hafa alala ny momba ny vatanao fa ny vadino tokana rery ihany ny mahalalany hoe ohatran'izao iny vadiko iny zay ihany no tena izy ny akoatran'izay raha vo fantatry ny olona amin'ny atsipria ny momba anao misy vehivavy hafa mahalala ny momba ny tenanao hafahafa fa attention mizara tsy mety eo ka zay nitandremana za zavatra zay satria reo de miaraka reo resaka fanompo-tsampo sy fijangajangany reo zany nefa ny valina le izy zany pasteur alvares de faravan'ny ankonana fampitehana fialan'ny fanamasina ao anatin'le tokantrano ary miapotika lay fianam-pianakaviana manontolo ary ny farany amaranako azy melohan'ny tena marananao azy tanteraka de izao rehefa ny raina ny reny no mijangajanga ka miteraka fikorontananao anatin'ny tokantrano de raha mikorina ao anatin'ny vatany io ary iny miteraka n'le ozona pasteur ijereo tsara fa ny ray mpianakaviana anakiray mamolava na misolosolo vehivavy
na reny-pianakaviana mamilava na manompo sampy de miatra amin'ny taranana io zavatra io de reny le hoe ozona lasa misy ozona dia ravarava le fiainam-pitiavana ankizy aty tokantrano satria le ray-pianakaviana na le reny-pianakaviana misolosolo vehivavy foana de mazava ho azy fa miapita ty amin'ny taranaka le ozona zany pasteur Alvarez. Zava-doza tokoa pasteur ny fitraikany ratsiny amin'ny fahampo-tsampy sy ny fijangajangana. Marina tokoa pasteur everenao kely fijangajangana teo pasteur na de efa somary efa nitapirina ihany azy. Marina tokoa pasteur fa tena be deaibe amin'izao fotoana izao ny fitafin'ny vehivavy zay miezaka misintona lehilahy mba ho lavo mba hijangajanga aminy. Indrindra hoe lehilahy manana ositra ianao manana herin'Andriamanitra ianao misy fahasoavana ny aminao eny de tsy hisy an'izany hoe hazo anankiray maniry ka tsisy voankazo de toroan'ny ankizy fa hazo anankiray misy voankazo masaka iny toroan'ny ankizy de tahaka an'izay koa ianao rehefa manomboka misy ositra ianao misy herin'Andriamanitra ianao de zao miezaka ny devoly misy olona ampiasain'ny devoly zay ezaka ny andavo anao amin'ny alalan'ny fitafiana. Marina tokoa pasteur fa tena zava-doza zay hoe fiantsina olona amin'ny alalana fitafiana sy fiatsika sy fomba fiteny zay. Fa andaniny kosa pasteur de zao lehilahin'Andriamanitra koa de isaky nisy vehivavy kosa ve ny aminao rahalahy mandalo aminao eo isaky nisy lehilahy hoe mandalo aminao ranabavy dia ho lavo foana babo foana ve mifonao ho babo mity vehivavy tsara tarererery ty ho babo mity lehilahy tsara tarererery ty ve anao ranabavy rahalahy de tsy voafehanao mihitsy hoe tenanao hoe tsy mbola tsy tena mibebaka tamin'ny tompo zany ianao ka zay vehivavy rehetra mandalo de mampitsiriritra anao ary tena ohatrany hoe tena very le famasinana ny aminao. Jereo nge Joseph ne sady Potifara ne vadiny Potifara ne madame Potifara ne ka sady mbola tanory manambola ny tsara tare ary nanao akanjo faran'izay manitona pasteur Potifara vadiny Potifara io ary olo-kafa zany de efa babo ary raha amin'izao fotoana izao izy nalefa ao anaty fiangonana ka mivadiny Potifara be deaibe moa sakaiza mivadiny Potifara amin'izao fotoana izao na taranaka mivadiny Potifara mbola miezaka ny andavo lehilahy ena amin'izao fotoana izao nefa efa vadiny olona ehetra toa hoe io vehivavy io nefa sady tsara tare no tsara bika no mitanjatanjaka no manitona fa saingy zao tsy nanaiko lavo mihitsy Joseph satria nahoana efa nibebaka efa tena nidioviny rano Jesosy ka ianao rahalahy raha mbola lavony amin'izany ianao mala manana zany fahalemeny zany ianao hoe isaky misy vehivavy ianao koa ranabavy manana zany fahalemeny zany isaky misy lehilahy hitanao de mitsiriritra ianao dia ohatrany hoe tsy voafehanao ny tenanao fa ohatrany hoe manana sainy ratsy ianao mibeba ianao amin'izao fotoana izao miala amin'izany toetra ratsinao zany ianao ialao anga zany ary mibeba ianao fa na de manao asan'Andriamanitra azy ianao na de mitory-teny azy ianao na de mivavaka be azy ianao nefa manana zany fahalemeny zany any anatinany ary tsy elanao ny fahalemeny io fa ohatrany tazominao de mampitandrina anao hoe ho avy aminao tahaka ny mpakalatra ny tompo amin'izay fotoana izay ary de tsy fantatrao ny ora toavan'ny tompo aminao fa de mbola misy fotoana amin'izao fotoana izao mibeba miala amin'ny ratsy fanaonao io ivavaka sika pasteur amin'izao fotoana izao sa mbola misy teny farapata zay ka zay le izy ny fampianarana ohatran'ireny dia natao atsika rehetrarehetra fiarovana atsika zany fiarovana hoe ohatra rehefa mitoro fiarakodia ianao ka manaraka tsara nyreny toromarika code de la route reny de tsy de hotratry ny accident loatra fa raha ohatra ka efa tenen'lay plaky na lay famantarana ianao manao hoe mandehana 3 kilometatra isan'ora de ozy ianao manao hoe sy zareo ambany lalàna zany fa ny anahy toko niza ambany fahasoavana ny ahy toko 100 kilometatra isan'ora de tena za miteny fanao accident foana pasteur ary mety ho fahatampoka ka zay ny tandremana zay indrindrandrindra ho anao ranabavitsely ho atsika zatovolahy ho atsika mpanompon'Andriamanitra mikirakira asan'Andriamanitra amin'ny anatin'ny toeram-pivavahana tsy natao hanaovana fitondratena ratsy sy maloto any anatin'ny fiangonana ozy izy ny apôstôly Paul manao hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao ny fijangajangady zany tena fanaon'izao tontolo zao ny fanompo-tsampy zany tena fanaon'izao tontolo zao mahatezitra an'Andriamanitra pasteur Alvarez ary dia zay de mivavaka ho anao ary zay saina mba natolotra Andriamanitra anay dia atolotray mba ho fitazanany ara-pananao zany toro-teny zany tsy misintona anao mihitsy anao hoe revavaka aminay ny fiangonana misy anay fa fampianarana anao mba raha ohatra ianao afaka mizangajangana tsisy tombony ho azy zany na kely azy za zao tsy mahalala anao fa tombony ho anao zany raha ohatra ianao afaka mifampotsampy afaka ny ozona eo amin'ny fiainanao afaka dolidoly ny ankolanao tombony ho anao zany
fa raha ohatra ozy ianao hoe za ndray rankaza baikobakony zany fa anareo zany fa tsy anay dia safidy ny fiainana, safidy ny ovelona sy ho faty, safidy ny hotahinana na hozonina, safidy foana ny fiainana pasteur na nompo sampy ianao na tsy anompo sampy, safidy na hijangajanga na tsy hijangajanga kanefa tadidio zao teny zao tsy ala amin'ny baiboly fa zao ny tenin'Andriamanitra Galatiana 5:7 zay afafin'ny olona no ohatrin'izay zay mamafy ho an'ny nofo dia mijinja fahasimbana ho an'ny nofo fa zay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay. Amen. Dia hivavakantsika amin'izao fotoana izao ary raha eo dia misaotra anao zay nohony amin'izany fampianarana izany dia ny andro indray zay ny amin'ny tetika ratsiny Balama zay natorony amin'ny balakany amin'ny fijangajangana na ara-panahy io dia ny fanompontsampo zany na fijangajangana ihany koa ara-nofo dia ara-baky teny. Tompo misaotra anao zay nohony amin'izany fampianarana zany mba ahafahanay mitandrina, ahafahanay manitsy ny lalana tsy mety ary tsy anaiko lavo amin'ny fijangajangana ary tsy anaiko lavo ihany fa tsy anao fiatsika miantsy ny hafa ho lavo amin'ny fijangajangana na amin'ny fitseritana meo anay tompony anany toetra masina motina toetra madio sady mateo ty no manome voninahitra an'Andriamanitra no tsara koa dia aoko tahiny zany fampianarana zany ny ranao Jesosy mandrakotra an'izao tokantrano zao ary zao raha lasa anabavy zao raha misy olona tompo amin'izao fotoana zao lavo anaty fijangajangana tokantrano mitady hopotika noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ianao namindra fo amin'izao tokantrano zao, aoka ianao namindra fo amin'izao raha lasa anabavy zao Jesosy anangana azy indray raha kofana amin'ny rano Jesosy ianao tompo amin'ny filebahana iovy zao raha lasa anabavy zao tompo lasa mpanompon'Andriamanitra lasa ho lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra dia aoko ny fahasoavanao sy ny fitahinao ao amin'reto raha lasa anabavy reto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Makazitraka Toko nanaraka hatramin'ny farany nomery toko 5:20 ratsika rapitso amin'ny fianarana ny baiboly dia manasanao ohatrany zay na izanaiza toerana misy anao ka andrenesanao ity fandarana ity pasteur Tovinarivo miaraka tamin'ny pasteur Andry Alvarez tahiny tompotopoko. Tahiny tompotopoko.